Ry havako, ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Andeha hiara-iombona mivavaka isika. Tsy mitsahatra izay ny midera sy mankalaza anao ry Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesoa satria lehibe Tompo ny fitiavanao. Izao fahavelomanay izao sy izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy dia atsapahanay fa manana ray mpiahy izahay, manana anao Andriamanitra ao amin'i Jesoa. Ary mino izay amin'ity tontolo andro ity fa mbola aneo hatrany zava-mahagaga sy mahasoa ny fiainanay tsirairay avy, ianao koa tantahany sy ivimbino izay ay hitoetra tsara ao ambalanao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tamin'ny alatsinainy isika ry havana dia nijery ny fanavaozana hoentin'ny on'ny ranonaina ka hita fa velona avokoa izay ho lalovany, ka ny azo dia hamoa-be, ary na dia ny ranomasina maty aza dia izy hazan-drano maro tokoa. Omaly isika dia nahita fa niverina ho toy ny hoditry ny zazakely, ny hoditry ny namana-boka rehefa sitrana izy. Hita amin'ny maso ary azo tsapahi-tanana daholo izany fanavaozana ataon'ny Tompo izany. Mbola hibanjina ny fanavaozana hita maso ary tsika anio ka andeha hiverina ao amin'ny sahan'ny Edena ao amin'ny Genesisy 3. Ravina viavy no nozairin'ny Adama sy Eva mba hanakonany ny henatra satria natsiaro ny tena fa mitanjaka izy mivady rehefa lavo. Genesisy 3:1-7. Ny fanavaozana nentin'Andriamanitra dia hita ao amin'ny Genesisy 3:1-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Ny an'ny Tompo ny fanavaozana dia maharitra sy mateza ary hita amin'ny maso sy azo tsapahi-tanana, tsy petatoko tahaka ny nataon'izy mivady. Ary indrindra Andriamanitra dia mitsinjo ny ho avin'ny olona na dia efa nandika ny didiny aza. Na dio aza izany fitiavan'Andriamanitra izany dia tsy azo araraotina na ho lalaovina sanatria, satria jereo tsara ireo ozona mafy dia mafy mahazo ny olombelona sy ny manodidina azy ao amin'ny Genesisy 3:1-14 rehefa lavo ry havana. Ity biby ity dia azo rehefa novonoina ho faty ilay biby ry havako. Tandindon'i Jesoa Kristy ity biby novonoina ity mba hakana ny hodiny, satria tsy maintsy maty novonoina i Jesoa vao nahazo ny famonjena isika dia ny fanavaozana maharitra ho an'izao tontolo izao. Aza miverina manjaitra ravina viavy intsony ry havana fa raiso ilay akanjo hoditra sary ny famonjena omen'ny Tompo, ary indrindra mitondra fanavaozam-piainana sy fihavozana ho anao amin'ny androm-piainana rehetra. Fanavaozana maharitra no omen'ny Tompo ho anao. Hita maso sy azo tsapahi-tanana izany, ka andehantsika hoendry hitoetra ao ambalan'ny Tompo mandra-piaviny ry havako. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo ray any an-danitra ho, misaotra fa Jesoa Kristy no maty ho anay, mitondra famonjena, mitondra fanavaozana, koa ome fo mankatoa anao izay. Esory ny ravina viavy izay hitadiavanay famonjena maimaika amin'izao fiainana izao, fa ampio izay mba handray ilay akanjo hoditra dia Jesoa Kristy mitondra fanavaozana maharitra sy fiainam-baovao ho anay. Dia petraka eo am-pelatananao izay rehetra atao amin'ity tontolo andro ity, mombanay, miarovanay ary tahio ny fiainanay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen.